Toy izao ny volontany aty afovoan'i Madagasikara raha atao tazan-danitra. Havoana sy tanety sola mangatiady, elanelanina tanimboly sy lohasaha ary valabe maitso mavana toa mahasotoka. Fa rehefa tomorona akaiky dia efa simba ny tany noho ny anton-javatra maro sy ny fomba famboly izay nanaraka fahazarana fotsiny fa tsy voasaina hatr'izay. Ratsy ny vokatra ka ny tantsaha dia tsy mahavokatra sakafo mahavita taona ho an'ny fianakaviany sy ho an'ny firenena. Vahaolana iray mahomby izay apariaky ny GSDM efa ho 20 taona eo eo, ny Agro Ecologie hoenty manarina sy miaro ary mamerina ny tsiron'ny tany sady ahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro. Izany hoe mila miova toe-tsaina isika ary mila manova ny teknika sy ny fomba famboly. Ny fanovana dia miainga amin'ny fisarihana ny olona hahafantatra ny agroekologia sy ny tombotsoa azo avy aminy. Noho izany dia nikarakara sy nanokana Roa Andro ho an'ny agroekologia taty vakinankaratra ny GSDM ny 20 sy ny 20 Marsa 2024. Teo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono ary notron'ny solitenan'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Ministeran'ny Tontolo Iainana. Ny zava-kendrena amin'ity Roa Andro ho an'ny agroekologia ity dia ny hanaitra sy hanentana ary handresy lahatra ny manam-pahefana sy ny mpanapa-kevitra ary ny mpamatsy vola ny amin'ny mahazava-dehibe ny agroekologia amin'ny hoavin'ny firenena. Ny faritry vakinankaratra dia faritra anatanterahany GSDM ny tetikasa manitatra faharoa ao amina komuna 70. Anisan'ireo Ambohimandroso ka teto amin'ny CEG eto Ambohimandroso no nanokafana ny Roa Andro ny agroekologia satria anisan'ny paikady ny GSDM anapariana ny agroekologia ny fandraisana ny tontolon'ny sekoly ho anisan'ny mpiantsehatra mavitrika amin'ny agroekologia. Manarak'izay dia mamerina ny fisaorana ny GSDM tao anatin'ny fanatanterahana n'izao tetikasa izay. Nasaina tamin'izany ny tantsaha-tsotra sy ny tantsaha-pampiofana ary ny ray aman-dren'ny mpianatra. Tao koa ny tompon'andraikitra avy amin'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana Alovain-jafy, ny avy amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arakasa. Nanotrona ny havoriana ireo mpisehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana, ny fanabeazana sy ny fampianarana ary ny tontolo iainana. Nisy 90 mahery ny mpandray anjara. Anisany nampahafantarana betsaka tamin'ity Roa Andro ho an'ny agroekologia ity ny mokona izay efa betsaka mpampiasa ary nahomby izy io tamin'ny projet manitatra sy tany Afrika, ohatra ny tany Benin. Ny mokona dia anisan'ireo rakobelona fampiasa hamerenana ny tsiron'ny tany. Nentina nitsidika ireo sahasekolin'ny mpianatra na andreo tantsaha efa mampiatra ny agroekologia ny mpandray anjara. Nanazavana amin'ny andinindininy momba ny teknika ny agroekologia sy ny tombotsoa azo avy aminy, toy ny voly rakotra amin'ny alalan'ny fambolena zava-maniry mamerina ny tsiron'ny tany toy ny mokona, ny fampivadiana voly na fampifandimbiasana voly, ny fanaovana zezika compost sy ny zezika kankana. Teto amin'ny sahasekolin'ny CEG Ambohimandroso no nanomboana ny fitsidihana. Maro aminareo sekoly hafa ngamba indrindra tao tamin'ny fotsy dia mahita fa rehefa nisy le mokona ohatra ny aridy dia zareo amin'ny herintaona tsisy ahidrato tsony io. Ny tanjona dia ny hahafantaran'ny mpitsidika ny antsoina hoe fambolena voasaina sy halalinina arakaraka ny zava-misy sy ny fiovaovan'ny toetrandro na agriculture climato-intelligente izay haparika izy ireo any amin'ny toerana misy azy avy. Ny fanaovana ity zavatra ity dia marihana fa ny ankizy no nanao azy. 23 eo ny isan'ny mpianatra ny CEG Ambohimandroso. Mitantsorika azy ireo ny mpanabe efatra efa nahazo fiofanana tamin'ny GSDM sy ny OEMC. Lena ny mpitsidika mijery ny fandrombon'ny voly ataon'ny mpianatra, vary an-tanety aorian'ny mokona, vary an-tanety aorian'ny katsaka sy ny voanemba, vary an-tanety aorian'ny katsaka sy ny mokona, katsaka ampiarahana amin'ny mokona ary ao koa ny zezika kankana arahany fanazavana an-tsipiriny omen'ny teknisianina. Izy no ahitana an'io masomboly mokona io satria izay ny tena ilain'ny olona zany raha mahita an'ilay tetikasa ohatran' izao izy. Ny tetikasa manitatra dia mbola eo amin'ny taona ho avy ity dia misy masomboly be dia be vokariny ireo tantsaha namantsika aty amin'ny komuna Ambohimandroso. Tena liana amin'ny mokona ny mpitsidika. Sahabo ho 2 taona ny masomboly mokona
napariaky ny GSDM taty vakina ankaratra tamin'ny taona 2024. Tamin'ity taona 2024 ity dia mila ary mitady masomboly mokona hatrany amin'ny 10 taona ny tantsaha satria talanjony izy ireo noho ny nahita ny fahombiazan'ny mpamboly izay nanatsara ny tany tamin'ny mokona. Ary ny fampidirana ny agroekôlôjia any an-tsekoly dia nampitombo ny fahalalan'ny ray aman-dreny sy ny mpiara-monina izay nentan'ny mpianatra. Ho an'ny mpitsidika sasany kosa dia mety ho zava-baovao ny mokona ka maromaro ny mametraka fanontaniana rehefa mahita fomba famboly izay tsy dia mahazatra ny masony. Ohatra ny katsaka rakotry ny mokona izay mety heveriny fa mety hanempotra ny voly. Hazavaina azy ireo noho izany ny zavatra mety mampiahy. Ary mokona manadio ny tany dia amin'ny herintaona izy manao vary fotsiny eo anatrehany io. Ho an'ny olona milatsa zany dia natahorana io hoe sao dia maty eo ny katsaka io. Zay ny fijeriny io. Nefa io zavatra tsy vaovao fa zavatra natao tany alaka loatra taloha ela be zavatra efa nisy hatramin'izay. Fitsidiana manaraka eto amin'ny lalaina eo akaiky eo. I lalaina dia mamboly vary an-tanety amin'ny tany efa lonaky ny mokona. Tsy hoe mokona ihany ny voly rakotra fa maro be ny voly rakotra dia anisan'izany ny mokona, anisan'izany ny kazanisa. Dia hoe tsika zany hoe tsy hiasa n'ilay tany intsony, tsy kitika be loatra n'ilay tany intsony dia ato anatin'ny vary tanety dia misy mametra-panontaniana hoe inona ary zany ny rakotra ato anatin'ny vary tanety. Dia ny rakotra ato anatin'ny vary tanety rakotra kazanisa izay mbola hitantsika eo ambony eo moa izy fa efa misy rakotra sady zany efa maniry ato anatin'ny vary tanety ato dia rehefa jinjaina ilay vary tanety dia manomboka mivelatra maniry amin'izay izy avy eo. Dia izay indray ny rakotra zany mba tsy hiasantsika ilay tany intsony. Dia rakotra lalandava ny tany ary mitana hamandona mandra-pilatsaky ny voalohanorana amin'ny taopambolena manaraka. Mamboly an-tanimbary koa ilalaina ary mampiasa ny zezika kankana. Ka ny mpitsidika dia afaka nampitahany toetoetry ny vary ampiasana ny zezika kankana sy ny vary ambolena amin'ny zezika simika. Nenay zany dia le approche paysan. Izy io ny développena niaraka tamin'ny Grety tany atsimo ary ampiasan'ny olona maro. Zany hoe ny paysan mampianatra amin'ny paysan. Momba ny zezika dia toerana roa no notsidihany. Dia tato amin'ny Daniel sy Dadakoto eto Antemitra, distrikana Antanifotsy. I Daniel dia nanajary sy nanatsara ny tranon'omby hahazoana zezika tsara sady tsy mifangaro amin'ny tany. Mifanolotra amina tanimboly izay ambolena zava-maniry isan-karazany ahafahana manao zezika compost sy zezika kankana. Ny vokatra tena tsara aloha amin'ny zezika longry compost dia le voly an-tanety. Mba ahafahantsika manana zany resaka vary an-tanety, katsaka, legioma. Atao amin'ny Dadakoto tsy lavitra ny Daniel ny mpitsidika no nijery ny fomba fanaovana zezika kankana ankoatra ny fanatsarana ny tany amin'ny mokona. Dia angatahana teknisiana anatina trano kankana tsirairay. Le fepena kankana dia reny tainombo tsy fangarony mihitsy zany ny tena atao aminy. Gaga ny mpitsidika nahita ny vary an-tanetiny Dadakoto izay efa mila handifotr'olona sady mavesa-bo satria lonaka be ny tany misy zezika kankana. Na lavahana tamin'ny angady kely aloha. Dia rehefa nilavahana tamin'ny angady kely dia nalefa le zezika dia nalefa amin'izay nalefa aloha le vary dia natao ambony ohatra zao angamba ny dia ny voam-bary natao taminy ngamba dia tany amin'ny 9 na 10 tany ho any isaka ny lavaka. Ohatra hoe reny zezika kankana zao zahay eo amin'ny sekoly le kabeazanay eo zany mbola tsy dia nampiasa an'ilay izy fa eo vao mahita hoe kay anisan'ny zavatra tsara tokony ho ampiarina ihany koa ny zezika kankana. Aty amin'ny CEG aty Vinanin-Karena indray sika izao misy mpianatra 200 sy mpanabe 3 mitantsoroka azy ireo amin'ny Agro Ecologie. Avo dia avo sady mibaby maromaro ny katsaka amin'ny tany nisy mokona sy ny katsaka amin'ny tany avy nisy mokona na tsaramaso. Fa ny zavatra tsapan'ny mpitsidika teto dia mila fidividina ny hazo ambolena manodidina ny tanimboly izay ampiarana ny agroekôlôjia. Ny kesika ohatra dia tsy tsara loatra ho an'ny voly amin'ny manodidina azy.
eo ampitandrefany arabe ny sekoly aina sekoly tsy miankina izay misy mpianatra 80 ampianarina ny agroekôlôjia. Teto indray dia nampitolagaga ny katsaka avo be sady mibaby hatramin'ny telo. Tena lava be, tena sady tsara ny lava, tsisy biby, tena tsisy le biby mihitsy le katsaka zany aloha atretina kely varaveta. Zavatra nahavarinany zareo zany ratsika nalala le toetrandro teo zany na le toetrandro teo dia mijery le atao izy zany dia hoy zareo hoe to mampiteny moana ty zavatra ataonareo ty. Ny fahombiazan'ny voly eto amin'ny sahan'ny sekoly aina dia tafita any amin'ny ray aman-dreny sy ny mpamboly any ambanivohitra manodidina satria zanaka tantsaha ny 700 ny mpianatra eto amin'ny sekoly aina ka miova miandalana ny toe-tsain'ny mpiaramonina. Lafo-pidina ny ankamaroan'ny mpianatra eto amin'ity sekoly ity ka ny vokatry ny tany dia amatsiana ny kantine scolaire. Noho izany dia miroso amin'ny fahavitantena amin'ny sakafo ny sekoly aina ka tonga filamatra ho an'ny sekoly hafa. Ao amin'le collège privé aina atao zao ny voatra le ankizy noho ny fisian'le agroecologie dia lasa mihitatra any amin'ny kantine scolaire le izy. Nakatrakefa tarinareo? Nakatrakefa izy ary tena ahitana traikefa mihitsy le nanaovan'ny zareo anazy hoe misy ny kantine scolaire satria tsy any amin'ny zareo ihany satria ny azy hoe misy mpianatra any amin'ny 10 kilometra sa ozy fa ny any aminay mbola misy hatrany amin'ny 9 kilometra raha ny mpianatra zany mijanona tsy misakafo eny dia afaka eritreretina ihany koa ny anaovana izay zany any amin'ny sekoly misy anay. Rehefa vita ny fitsidihana teny fotony dia ny fanakalo hevitra sy fomba fijery ary nandravona ny vokatry ny fitsidihana teto amin'ny résidence sociale eto Antsirabe ny mpandray anjara. Nampivelatra ny fahalalana ny Roa Andro ny agroekôlôjia. Dia nahafahana nanao fampitahana aloha voalohany indrindra ny amin'ny zava-misy teo amin'ny sekolinay zany izay nampiatra an'izy io sy ny tany amin'ny sekoly isan-karazany ary koa teo anivon'ireo paysan leader ireo azahoanay manatsara ny zavatra efa nataonay teo anivon'ny sekoly izy ireo ary azahoanay ihany koa zava-baovao satria nahatsapa zany ireo mpianatra nentinay hoe tena mbola tsy mety loatra le zavatra nataontsika teo amin'ny sekoly ka mila hatsaraina. Azo lazaina hoe nafinaritra ny vokatra azo raha miolotra amin'ny teo aloha satria samy afaka nijerina zava-misy daholo ary nisy innovation zay tany amin'ny tantsaha moa zany tena namoaka azy hoe namafy azy indrindraindrindra amin'izany fampiasana mokona anatsarana ny tany fampiasana ny lombricompost amin'ny vary etanety nazendana mihitsy ny vokatra azo. Ary ny mpianatra dia mba manana ny hetahetany. Sosikevitra tokony hanome mahasamboly zanak'azy tetikasa. Tokony atao zany dia mba aparitaka herin'ny tontolo izao ary mba ampidirina any amin'ny taranja fampianarana. Misy document maro zany manodidina an'io ahafahana mandresy lahatra tsy ny tantsaha ihany fa manam-pahefana koa dia ny tanjony amin'ilay sekoly moa dia hoe mba ampidiro any sekoly io anatin'ny fampianarana andavanandro mihitsy ary indrindra ny mpamatsy vola dia mampirisika an'io mihitsy ny hoe lara-pamena fampidiran'io any sekoly. Ny fijery azy dia mahavelom-bolo ary faharoa dia rariny tokoa ny sin'ilay andro anankiroa satria ahafantarany rehetra ao nefa mahafantatra ao ny mbola tsy mahafantatra fa vao izao izany teknika izany mahavelom-bolo satria raha za manokana zao dia resaka vary ndresana dia faly tokoa raha nahita fa eny amin'ny tanety dia afaka mampakatra 5 taona lektara ny tantsaha ary ny tantsaha mihitsy no nijery azy nefa raha tena dinihana dia tsy zavatra tena hoe sarotra be. Mahavelom-bolo ny fiaonana izay ny fanakalozana traikefa satria ny Roa Andro ny agroekôlôjia dia nampitombo ny seraseran'ny tantsaha, ny mpanabe, ny mpianatra, ny mpiantsehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tontolo iainana, ny ray aman-dreny, ny fokon'olona ahafahana manaparika haingana kokoa ny agroekôlôjia izay manarina sy mamerina ny tsiron'ny tany.